faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarina mivatana ny eto amin'ny Gaso Web TV. Raha ijona daty ny fanitany kafa fa andro ifandona ny Barian Black Star Ankana ary anoratany ekipa ny Barian pejy vaovao ny tantaran'ny baolina kitra malagasy na inona ny vokatra azo eto androany na efa nisy aza ny fifandona indray mandeha dia androany ny tena ofisialy. Samy any kapoka sport stadium any Ghana daholo ny fosatsika malagasy rehetra androany satria dia vonam-pirenena no arovan'ireo mahery fotsika izay anasany fandarana ny Sandro Terry mpilalao baolina kitra no mpamakafaka sy mpandalina ihany koa ny baolina kitra malagasy. Alohan'izay rehetra aloha dia ireto avy ny sarazarany loha hevitra atolotra anao zao alina izao. Mbola tsy afaka ao an-tsainy maro ny fambeazan'ny Barea tany Egypte ny kanina 2024 otsarotsika eto miaraka amin'ny Sandro Terry ny lalana ny diavin'ny Barea ka nahatonga antsika tonga tany amin'ny dingana famaranana. Misy ireo olona manakina fa tsy tokony dirana politika amin'ny baolina kitra. Ahoana ny hevitry ny vahintsika? Kanina araka amin'ny 24 efa teo ambaravarana ny Barea. Inona no antony? Abelanise nivoaka tamin'ny varavarana lehibe. Tombatomba anara teknika ampiasa Nicolas Dupuis hiatrika ny lalao any Ghana ary mety ho vokatra azo. Toy ny mazatra dia omena antsika ireo akombavao fara manodidina amin'ny Barea Madagasikara. Ny voaka tao amin'ny penja tambazotra ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa ny zara roa ireo délégation iazo any Accra renivohitra Ghana ka ny 17 Mey ny ampahany voalohany dia ireo mpilalao avy eto an-toerana. Ireo mpilalao avy atsy La Réunion sy ireo délégation hafa ary ireo mpilalao hafa avy any ivelany dia samy andrasana any avokoa ny 20 Mey. Natsoina nanatevin-daharana ny ekipam-pirenena Iramanjary Théodin, Randrianary Soumam Gervais, Daksa Andriamirado Aroasina ary Soloniaina Avizara. Nanao fanambarany Abelanise fa hijanona Tsilalao ao amin'ny Barea intsony. Julio Doniza isan'ny mpilalao vaovao voantso ao amin'ny Barea Madagasikara fa iza marina tokoa moa Julio Doniza. Julio Kenny Doniza no tena anarana. Teraka tamin'ny 12 Janoary 4 tany Lairose lehilahy. Manana raha martinika sy malagasy izy ary 17 taona ankehitriny ary mitana ny toerana mpanafika ao amin'ny Le Mans FC Division Nationale ankehitriny. Raha ny lalana ny diavina teo amin'ny sehatry ny baolina kitra dia ny taona 13 no lalao voalohany lehilahy teo amin'ny Scad Junior ka lalao teo amin'ny SC Bretigny sy FC Rouen. Niditra teo amin'ny Scad Senior kosa nomboka amin'ny taona 13 ka ny taona 13 ka hatrany amin'ny 14 izy no nilalao tao Bati Pagliese tany Italia. Ny 14 ka hatramin'ny 15 kosa dia tao Racine Fondi tao Italiana. Ny 15 ka hatrany amin'ny 17 kosa dia tao UFC Carnot tany Frantsa. Ny 17 ka hatrany 18 dia tao amin'ny Red Star FC ary ny 19 ka hatramin'ny 20 kosa dia tao amin'ny Clermont Foot ary ny 20 hatramin'izao dia ao amin'ny Le Mans FC ny lehilahy. Isan'ny mampiavaka azy ny tanjana ny fahaiza-maniry ireo vodilaharana.
20 Mey kosa no nanatanteraka voalohan'ny fanazarantena tao amin'ny kianjan'ny Accra Sport Stadium any Paria. Nanao farambarany ihany koa i Carolus fa tsy ho afaka anatrika ny any voalohany sy faharoa ny fanitsanana no niratra nahazo azy. Ny taona 2016 tany Egypte, taona volamena ho an'ny baolina kitra malagasy ary voarakitra ao anatin'ny tantarany nahatafakatra amin'ny Paria Madagasikara. Taona mpanonofo ny tondana baolina malagasy rehetra ny dingana vitany satria dia tafakatra hatramin'ny ampaifadalana malagasy. Nanakoako maneran-tany laza amin'ny Paria Madagasikara. Ny fonanomboka teo ny fitiava malagasy ny baolina kitra ary tsy mifidy taona ny fankafizana azy. Indrindra nampiray malagasy ny fitiavana ny Paria. Efa voalazantsika tany aloha fa Sandro Terino vahintsika indray androany ato anaty fandarana. Aleo izy no anazava ny antony nalasa lavitra amin'ny Paria tamin'izany fotoana izany amin'ny mampandalina ny baolina kitra azy. Fahombiazan'ny Paria tamin'ireny dia ny fanomanana no voalohany indrindra satria nisy raha nataditsika préparation aloha match Sao Tomé zay sa après match Sao Tomé nanao tamin'ny raha tsy dito fa fitadiko Ouganda na Rwanda izay misy match amical nataotsika. Teo nefa nahita tany zany Nicolas Dupuis dia efa nahita miantso andreo ataotsika hoe Expa PDB natao tao Thomas Fontaine tonga tao voalohany tamin'izany. Tsy nanana an'izany tsika taty aoriana satria sahirana be tsika tanaty défenseur aloha dia nahita ny Thomas Fontaine izy. Tany zany dia efa nijery izy hoe redolo ny joueur afaka atsoka na prahinan'le boakely izy. Dia tombony be ho antsika nanana ny match amical iny. Faharoa manarakarak'izay resitsika Sao Tomé après an'izay dia nanao ny match indray tsika match amical contre Comoro sy Kosovo raha taditsika. Nisy fombiaza sahala tamin'ny Comoro dia reson'ny Kosovo rosy ray tsika raha tsy diso fa diko natsona daholo ireo expa ataotsika hoe manan'ila frantsay réunionnais nefa misy tera raha malagasy eo anatiny. Dia teo zany dia efa hita daholo hoe zao joueur mety amin'ity manana système be zany Nicolas Dupuis teo afaka ny coach Nicolas Dupuis afaka mitondra ny Paria amin'ny lalina akany. Tsotsotra kokoa anazy zany mitondra antsika tany amin'ny lalina kanina 2019 dia jereva tsy dia sahirana be tsika na Sénégal ary ny anantsika tao Mahamasina sahirana kokoa satria tarika ray 0 aloha Sénégal tratratsika ray dia avy eo tarika rosy ray indray matiny Keita Baldé zay raha tsy diso dia tratratsika rosy roa baolina matiny namonde Kalidou Koulibaly défense Sénégal baolina famika rosy izy. Tamin'ireny zany dia efa hita hoe tsara ny Paria hainy naprahinan'le Paria zany tamin'ny fotoana le firaisakina zany tamin'ireny mipetraka be dia zay natonga antsika qualifié tamin'ny canne 2019 zay ngamba no hitako voalohany. Dia farany ny fiona tamin'ny qualification tsika tao anatin'ny 2019 ny joueur nasody daholo zany ny expa ny rahina ny fanevima zany misorana PDB capitaine tena nanao ny aintsozavatra tao anatin'ny équipe pirenena tamin'ireny. Dia izay zavatra iny no hitako nisy lesoka kely tamin'ny farany teo bonito ihany moa zany resakantsika lala mianaka zay zany no hitako hoe positif ho an'ny Paria tamin'ireny ny firaisakina match amical nahazoantsika an'ireny fahombiazana ireny. Tsika ny première équipe qualifiée tamin'ny canne 2019 raha tsy diso fitadidiko ngambany dia anisan'ny tombony PDB zay zavatra nyteneko zay. manoloana vokana tsara naseho Paria dia saika lasa nyrona ny lalao baolina daholo ny akabeazan'ny tanora manerina anosy
tsy nifidy na toerana aiza na aiza fa saika nyelakelatrano rehetra dia nahitana fifaninanana baolina kitra avokoa, indrindra moa ny isam-pokotany. Maro ireo toeram-pilalovana baolina nitsangana sy ny roborobo. Teo an'lohan'io koa fanjakana dia nanome toko fa avoazina sy mila tsaraina ny kianja be Mahamasina. Teo koa ny fananganan'ireo kianja manara-penitra maro manerana nosy. Tao anatin'izay kosa nefa ny sedra olana ny federasiona baolina kitra malagasy, ka nisy ny tsy fitovizam-pijery amin'ny fanjakana, nisy ny fanovana amin'ny mpanazatra amin'ny baria, nisy fiatraikany teo amin'ny vokadalao nefa izany. Nanomboka teo dia mibahana teny tabazona sy ny sampalalamba voasasany fa tokony tsy idirina politika ny baolina. Amin'ny Sandro Terry tena tokony tsy idirina politika marina ve ny taranjam-panatanjahantena, raha ny baolina kitra aloha no resahantsika eto manokana. Zavatra baolina kitra sy ny politika tsy maintsy mifampiankina, mpanao politika zany. Ohatra ray lehibe fotsiny zany a, tsika tokeo mbola firenena kely ao anatin'ny baolina kitra, nefa te sandrahaka be tsika te hongeza aloha. Raha te hongeza tsika tsy maintsy miditra amin'ny politika aloha lalina kokoa zany, satria ny fiainana rehetra aloha politika daholo. Ny tiako tenenina zany de ohatra ray apetraka fotsiny i Brésil ny azy a, efa natao lahara-pahamehanao ny firenena mihitsy zany ny baolina kitra, ary ny fanjakana tena miditra ny baolina kitra mihitsy ny azy ny fanjakana, tsy maintsy mandray indraika. Brésil tena eniko anareo fa ny azy zao raha ohatra hoe tendrombohitra misy terrain de foot eo, any azy manko tsy bakarté fa any indray ny azy ny quartier ohatrany hoe bakarté zany any amin'ireny tendrombohitra anefa feno terrain synthétique kely ohatran'ireny ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe G7 G11 misy an'izay ny azy, fa ny aty ambany ny azy no quartier lehibe. Dia ny azy ny fanjakana tena mandray andraikitra amin'io mihitsy, na hatrany amin'ny sport scolaire zany dia fotsiny azy no lahara-pahamehana. Aminazy manokana zany raha eto Madagasikara tokony hipetraka izay. Azo atao tsara mihitsy zany miaraka amin'ny politika sy ny baolina kitra. Tsy afaka handroso koa nefa amin'ny baolina kitra raha tsy miaraka amin'ny politika aloha, satria efa nazavaiko teo ihany hoe ny fanjakana sy ny fédération izy atsika tamin'ny match tany Tamatavy niaonana tamin'ny Niger, reny mivokatra satria tsy mifanara-tsaina ny fédération sy ny fitondram-panjakana. Nandeha indray match éliminatoire coupe du monde farany teo tsika, hitatsika tsara tsy mifanara-tsaina ny tao amin'ny fédération sy ny fanjakana. Fédération nary moa tsy mifanara-tsaina tamin'ireny fa dia miady hatrany tao, dia lasa simba le baolina kitra. Zay tena hoe miaraka ary tsy afaka misaraka io zany, izaniza iteny hoe tsy afaka miaraka fa tsy maintsy miaraka ny politika sy ny football. Raha tany io na ny équipe de France ary zao jereo tsara jerentsika raha ohatra hoe andeha fotsiny équipe de France na avy mahazo compétition na mandray misy compétition azony na misy compétition idirany, raisiny président Macron izy ohatr'izany, ireo joueur ireo miaraka zany politika sy ny football, tsy afaka misaraka zany mihitsy. Ary nisorako be dia be ny filoham-pirenentsika ankehitriny zany président Andry Rajoelina, manao an'le terrain synthétique aloha eraky kianja manara-penitra moa zay le fiteny, eraky ny faritra misandrahaka feny zany faritra 23 région aloha zany, irarina mba hitohizan'izay zavatra. Dia mba asio ihany koa président ny ohatrany hoe fangatahako zany amanahy manokana, ohatrany hoe akan-kianja nambodratrino ny ankizy, raha club ohatra hoe club efa ngezangeza zany, ohatra hoe Jesaya ohatr'izany, ka mpianatra ny ankizy izy ohatra fotsiny zay tena, dia mba amena gratuit anazy ohatra hoe adiny iray na adiny roa. Ny faharoa manarakarak'izay ny stade synthétique zany, mangataka zany raha mba azo atao monsieur le président, raha mahita an'izao fandaran'izao zany dia na tsy mahita risy fa misy namana mety mahita ampitana monsieur le président zany, ataovy rangahy isaky ny quartier, azo atao koa isaky ny quartier. Ohatry ny anay zao zay aveny Anosy be, tena teneniko aveny Anosy be, fa ny ankizy tia sport daholo, tena tia sport ny ankizy, tena foot indrindra sy ny rugby. Tsika mieritreritra hoe Anosy be na fa rugby foot fa manana tena esprit d'équipe ny ankizy io, te hanao zavatra fa tsy ampy le kianja. Dia raha ohatra hoe any aminay zao ny asiana ohatra hoe kianja synthétique ataontsika hoe G9 na ohatra hoe G7 atao amin'ny fanjakana isaky ny fokotany zany ny fokony atao zany, fokotany ray ohatra na ataontsika hoe arrondissement, isaky ny arrondissement zany mba manana stade synthétique kely, dia afaka iny ny ainan'le mponina sy ny tanora zany hoe mba tsy vary lavo anatin'ny fisotro toaka fidorohana zava-mahadomelina.
zay ny teneko hoe miaraka foana zany ny politika sy ny football fa tsisy hoe tsy miaraka zany, tsisy mahavita teny zany na mpanao bôly na fédération io na fanjakana fa mifanohana ilaina fifanohanana ny telo tota zany ny club fédération fanjakana. Miarahaba atsika vahoaka malagasy resaretra ao Madagasikara ny tenako Abel Anissé araky ny discussion nataoko tamin'ny fianakaviako sy mpanazatra sy ny olona fantapatako ao amin'ny fédération dia tapa-kevitra za androany fa hijanona tsy hanao amin'ny Barea intsony en tant que joueur. Ny anton'izay de fa hitanareo ihany fa nitaona araky ny fatenenareo hoe efa antitra reny zao ok c'est pas grave fa taona zany tsy manino zany fa raha anao matetika blessé 100%. Anao manao amin'ny équipe nationale za mila mouiller le maillot, mila midonner à 100% satria anao défendre le pays anao. Donc j'ai décidé ao zay ampy izay match rehetra zay nataoko tamin'ny Barea na ny fahatsiarovana farany tsara na ny fahatsiarovana farany ratsy dia raisiko ampifaliana daholo ny zavatra vitako tao amin'ny Barea. Dia teneniko ihany hoe Barea mandrakizay ary sorako be da be ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay nanontsona anay tamin'ireny vokatra mahafinaritra be natao tany Egypte reny taty Egypte moa zany satria za de Egypte ka tonga amizay le fotoana ametraka ino izy teo apetrako amizay fa teneniko fa tsy hanao baolina amin'ny Barea intsony pour le bien de tout le monde, pour le bien de ma famille, parce que tsy tiako hoe avy aminah koa no mamparary fo ny fianakaviako. Nanao fanambarany Abel Anissé fa hijanona tsy lalao amin'ny Barea intsony mba hanomezany lanitra ireo zandriny ao aoriana. Azo lazaina fa nysarasara amin'ny faneho-kevitra mpity baolina kitra tao misaotra azy no ireo zava-bitany tao amin'ny Barea Madagasikara. Ny hafa indray dia nanometsiny azy ny otsy tokony anakorotany indray ny Barea amin'izao akatoko ny lalao fanitsanana izao. Maro moa ny faneho-kevitra Abel Anissé tao anatin'ny fanambarany nanotsiny misainandreo malagasy izay namany mpandresy mba tokony iovavisainana amin'izay. Na eo azy izany rehetra izany dia sainay eto amin'ny Gaso Web TV no miteny fa isan'ireo mpilalao malagasy nahitana bainga amin'izao fivoaran'ny baolina kitra malagasy izao i Abel ka mendrika ny omena aja sy fisaorana manampirofo izany ny vahintsika. Voalohany indrindra aloha zany isaorana izy satria navita be tamin'ny Barea izy, navita tao anatin'ny ekipa pirenena izy zany eny nahay nampifondrona andreo joueur koa anisany tao niaraka tamin'ny rakapy fanevy akoho zany ny capitaine Abel Anissé. De isaorana izy satria nisy zavatra be dia be napetrany tao izy premier joueur malagasy namono baolina voalohany tany amin'ny CAN taditsika angamba zany tamin'ny contre Guinée tsika tamin'ny Sili national i Abel Anissé joueur manana maizy azy amin'ny international fa tsy eto atsika fotsiny raha ohatra hoe ho atombo kotsiny zany ny fatako sombosombo fatako zany tantaraiko fa tsy hoe momba anazy moa za tsy fatako tsara hoe izao i Abel Anissé fa sombosombo fahalalako ny Abel Anissé. De para Tsesaya izy bola katity de tao amin'ny Tsesaya izy nohatry ny nahita lalana isaorana amin'ny président ny Tsesaya Jasmine moa zany name malalaka be ny jou raha nahitsika amin'ny joueur an'izay zany tsy voateritery zany voaka tany ivelany fa nalalaka foana. De Abel Anissé anisan'izay zavatra rakapy tena hoe départ ataony Tsesaya de avy eo niala atao izy tao amin'ny JOCR ny tena centre de formation raha tsy diso fitadiko JOCR atao France de départ afaka atao amin'ny JOCR France izy nakany hoe joueur professionnel amin'izay izy tao de passe kely izy de lasa tany amin'ny club an'ny Ludogorets tany Bulgarie name an'izay izy de reny hitatsika tao amin'ny Barea reny izy nisy fotoana izy tsy namaly ny antsony entraîneur tamin'izany fotoana zany sy ny fietsoana anazy tao anatin'ny Scorpion Barea, mbola Scorpion raha tsy diso angambany
fatria nefa nanazava ihany izy hoe resaka problème fédération izy raha tsy diso ilako nitsindra ohatra hoe anavazainnyko tamin'izay fotoan'izay niteny izay appel anisé capitaine dia isorana izy tao anatin'ny Ludogorets izy nisongadiny izy anisan'ny joueur tena hoe joueur clé ny Ludogorets izy anisan'ny hoe joueur gasy voalohany tena hoe pure gasy nanao an'izany Ligue des Champions zany koa ny lehilahy dirako hoe maka an'izany Philippe Coutinho zany izy tena nalay mafy i Cristiano Ronaldo raha nataditsika nanao tamin'ny Real Madrid ny Ludogorets naratra mihitsy nanao anazy Cristiano Ronaldo 2 semaines tsy nanao baolina nanaovany appel lay lahy tiako izy joueur nazandriko ary izy tiako izy fa joueur tena tsara isorana zany izy zao ny teneniko atsika misy makisika manakihana joueur manakihana ny ianina tsy tiana ianina tsy tiana non isory foana ny zavatra vitany ny joueur tsirairay andreo Bariary eo raha tsy ireo matoy izy ihany natsona matoy izy mavitany reny faraheriny reny ny zavatra vitany matoko izy nametraka amin'ny fialany amin'izao mety tsapany hoe efa lehibe izy mety mihitsy tsy mety amin'ny tsony le anao Bariary fa betsaka ny zandry mpandimby dia nametra-pialany izy zay ny teniko isorana izy moa zany mbola manohy raha tsy diso aho zany mety mbola manohy izy eo amin'ny Futur FC any Egypte amin'ny club ilalovana mety mbola manohy milalao izy zany fa amin'ny Bariary izy nametraka fialana dia fisorana foana mitafitafy ho an'ny joueur amin'ny Bariary rehetra ohatra ny lalaina nomenjanary bolida koa zany mba aferiketo isorany elaisela bo nanao koa ela mba tafitasoa amin'le hoe fananao entraîneur zay dia misoratra ny lalo zany ny tianako dia misorana fa nibandina ambany tanàna rehetra le izy fantatry lahy amin'ny Kasomanga no sy be rehetra zay dia misoratra ny appel anisé capitaine mety etsipy any amin'ny Hamadany regny amba ny volasara amin'ity raha ohatra tsy diso fitatiako raha mbola tsy levina akory ny hafanampon'ny malagasy tamin'ny dingana vita amin'ny Bariary raha fizotro ny fantsanina ty azo lasaina fa naombo ny Bariary satria dia fandraisena avokoa no azo tamin'ny andro voalohany sy faharoa mbola fahareseny iray sy ady sala iray ihany koa aza no azo tamin'ny andro fahatelo sy fahefatra fandreseny iray fotsiny dia ampy atafitany dingana famaranana ka azahoana tapakilo any Cameroun ary ny tombony dia mbola eto Madagasikara ny lalao farany no atao tsy nisy ny eritreritra fa tsy ho tafitsy izany malagasy indrisa nefa fa ny saraka tsy misy ny tokony andany sy ny akilana nangina ilay hafanampo atreto dia maro ireo nanome tsiny ny mpanazatra ny faharesen'ny Bariary nitarika fanalana azy tamin'ny toerana mihitsy aza moa zany manazava amin'ny fijeriny ny antony tsy nahatafitantsika tamin'ireny Isandro ny antony loha petraka foana le niteneniko teo hoe toeran-kapy aloha voalohany indrindra fa ny Evima zany teo foana izany mitondra ny firaisan-tsainan'ny joueur rehetrarehetra taditsika nanao match premier match tsika tamin'ny contre Éthiopie tato Mamasina resitsika 0 toeran-kapy nanao match tsika deuxième journée niona tamin'ny Niger tany aminy tsy teo tsony loran-kapy fa mbola mipetraka le firaisan-kinan'le boakely hay coach Nicolas Dupuis foana zany nametraka an'izay zavatra zay hoe reto ny afaka ataon'izao afaka apetraka eto amin'ity toerana ty afaka makato dia hitany hoe reto joueur afaka miaraka mbola apetrany izy hatramin'izao arytsika amin'izao 2022 zao dia ny tsy fahombiazana tamin'iny tefa teo ambaravarana-tsika io zay nianao teo ny tsy fahombiazana hitako ho amina manokana aloha zany ny tsy fahombiazana ny Bariary tamin'iny resaka fatokisa-tena be loatra teo amin'ny joueur tsirairay avy na ny coach ara ataoko ngamba hoe tany misy analyse ny Konira Kotondramiarana an'izay tao amin'ny réseau sport fandarana tao amin'ny RTA tena ny teny mihitsy izy ary mitovy eritreritra tamiko au lieu efa tady 1-0 fotsiny tsika tany Tamatavy tao Barika Dimy tsy tratratsika zay zavatra tsika nanana attaquant afaka
nanahirana ny défenseur Niger nge ambe nandrina sina fotsiny tena hoe asio fotsiny zay tsisy attaquant tanina rainy azy ary tsika nefa ny tonga de nanosika be daholo de zay zavatra zay i coach Nicolas Dupuis efa taty amin'ny 10 minutes 15 minutes fifarana zay vao napiditra ny Tsito tatytsika amin'ny Tsito nefa ny tena nanadalina ny joueur ny Niger atao barike dimy tao ihany koa la poussin be de be joueur tokony niditra prix ino izy ty titulaire zany tamin'ny match fa somary natsahatra satria izy zany netehitra be mbola hoe possible be zany iverina ny tsy haiko amina iverina 6-2 tarisa hoe iverina vesika 4-0 izy na hoe 1-0 na 2-0 tsy haiko nefa ny olona efa niandro fotsiny zany tsika zany efa voninahim-pirenena ndrasantsika ny Niger ozy zay zany ny Niger hoe voninahim-pirenena no arovany teto de iny fiarovany iny fotsiny ny azy hoe zao fa tia koa nefa natao anatin'ny zavatra iny tokony mba niresaka fanjakana zany za zany tsy hoe anina tokony miresaka foana zany ny fitondram-panjakana sy ny fédération satria raha tsapatsika nisy olana be tao anatin'ny fédération faharoa manarakarak'izay ny fédération sy ny fanjakana hita be fantatry ny vahoaka zany fantatry ny pitikitra zany fa tsy mifakahazo reo aloha atreto aloha efa hitako hoe manomboka milamy misorana ny rotota zany aloha mandamina an'le baolina kitra malagasy satria amin'ny malagasy izy fa tsy amin'ny fanjakana tsy amin'ny fédération zay aloha fa inona tonga n'io zavatra io raha naindrahina fédération sy ny fanjakana mety nanasosokevitra hafa hoa fa efa tsapa amin'ny pitikitra sy ny piti mpanao baolina zay zavatra tianiko zay misy zavatra hafa ny fomba fiadiny afrikanina rehefa tonga ny aminy ianao ohatra ny Aïssa Dema zao misy joueur atao nitantarana tamin'izany avery kely tamin'izany fotoana zany Adema andeha ho any RD Congo anao amin'ny tout puissant Mazembe tamin'ny androndry Poto Trésor reo de ry Tojo sy ry Baraka sy ry Roda ry Polaka zany tao amin'ny tsika zany navita nitazona anazy teto de hitany hoe mafimafy le Adema mitantara mihitsy ireo joueur reo mafy zay tany izy fatana fa inona nomena an'ireo bandy reo tany na zavainy manana système be zany ny afrikanina éliminer anao de tokony mba ino tsika zany tsara fandraisana vahiny be loatra fa tokony mba manome système manana système koa tsika éliminer ny vahiny de ny nanaovany averenako foana moa resaka bariana ataotsika fa iverina am'izay système afrikanina eniko tamin'ny namana izy ty nanaova champion d'Afrique tany izy manko lasopy matavy be nasina tobera no mena ny Aïssa Dema tany ko RD Congo mbola ho asaiko moa zay zokilahy zay araka amintsika eto rehefa misy fotoantsika ty iresaka amin'ny de tantara ny fomba fiainan'ireo afrikanireo rehefa izy efa zatra nanao baolina tany Afrika sy ohatry zany de hita hoe ny afrikanina tsy faly amin'ny akaranao tsika nefany diso tsara fandraisam-bahiny be de lasopy be ino izy ty be menaka be tobera mihitsy nataon'ny zareo izy narary kiby daholo ny bandy de zay resy 3-0 tsika tany raha sy diso fitadidiako tamin'izay resy ny tout puissant Mazembe Aïssa Dema nefa voatatsika raisy tatsa rosoroa raha sy diso fitadidiako azo natao tsara ozy ry zalahy le izy azo natao tsara mafy ny tout puissant Mazembe ozy fa azo natao tsara tany fa ny éliminena tany naty sakafo ny Aïssa Dema fiaonany Black Star sy ny Bary andro any alina raha ny fantatra sy ireo angom-baovao de saika tsy tonga daholo ny akabeazan'ireo mpilalao malagasy mpiandro toerana rehetra no ny ratra nahazo azy raha ny fanazavana nomeny ny tenany avy maro ireo mpilalao avy eto toerana no natsoina ny rafitra amin'ny Bary na ilay atsony mpankafy baolina hoe mpilalao toto-tanana amin'ny mampandalina baolina kitra ny Sandro ahoana ny fahitan'ny Black Star mampatahotra ve no ny maekipa goavana azy inona stratégie ampiaro ny mpanazatra malagasy raha ny fahitanao azy tsisy zavatra io zany football boribory ny football de matoa ianao miaraka mitovy niveau daholo io zany fahitako azy na ataoko areo mafy kana zany hoe mafy ao anatin'ny groupe-tsika fa azo ataoko nefa mandresy azy satria amin'izao zao tsika raha ohatra hoe mandinika ganange tsika zao Bary tonga miala sabotsy aty Madagasikara de tonga ny Ghaniana mbola ny Japon zao no fanomana tena miara tonga amintsika any tsisy hoe
en Japon izy de hoe fa tsika ary mety anana tombony kokoa satria mety tsy haiko aloha raha fahitako mety tonga alohan'ny kany any tsika aloha ny toerana de izy koa en plus n'izay matoa izy nanamafy tany voalohany 24 joueur natsony coachany ny azy moa zany coachany ao vao atoerana ihany de zao natao 33 joueur misy antony be zay matoa izy nanamafy nanampy zany hoe le 24 mampina joueur lasa 3 izy zany amizao misy tahotra zany de mila an'izay tahotra zay mila ohatrany hoe tsy hoe hoentina amizay matahotra Ghana na hoe matahotra ihany de matoky tentsika za aloha matoky ny coach Nicolas Dubuis satria izy efa fatany daholo ny joueur barrière io presque fatany daholo zany reo ankoatran'le nouveau reo zany de fatany daholo ary hainy mampifondrona reo zay zany ny ataontsika hoe elanelana nisy teo aminy sy ny coach Eric Rabesandratana tsy nahin'le firaisan-kinana boakely tao fa natao fotsiny zany mitondra izy de discipline natanjaka be ahita an'izay angambitsika natanjaka discipline atao fa le fampiraisan-kina tsy to fa ny coach Nicolas Dubuis mahay manome ambiance amin'ny Paria za zany matoky na tsy lasa voalohany tsika de faharoa miresaka ny Angola tsika Angola mitovitovy niveau amitsika amina aloha zay fahitako azy aloha tsy fambitsiny ao anatin'ny réseaux sociaux fa Angola zao atao tsara mihitsy Centrafrique tovitovy amitsika ihany koa Centrafrique fa raha ho anahy manokana tsy tokony misakana be zany hoe match premier match ny Ghana io naresy ary tsika za tsy mirary faharesena fa tsara indrindra ho atsika aloha zany tarika mandresy tsika aloha hoe mitarika zany tsika any an-tanin'ny Ghana ohatra natao ny Comore tamin'ny Ghana raha nahitana hoe tamin'ny kanle nahazo lesona mihitsy Ghana tany nanaovan'ny Comore anazy de reny zavatra reny no averiny hoe Océan Indien hafa mihitsy ny Océan Indien zany hoe monopole Comore zao nametraka an'izay zavatra de Bariako efa nametraka tantara tamin'ny 2019 de ho afaka averintsika amin'ny Ghana za aloha aminahy manokana Ghana azo atao tsara izy tsy haiko aloha ny sasany fa maro manko no atsika mpandalina baolina kitra hoe tsy resitsika fa any anaty fizika izy mafy be manana fizika izy satria presque joueur Angleterre daholo ny Cameroun manao ny Royaume Arabe Émirats Arabes ihany miaraka andry Carlo Luciens ry Ibrahima Madamo zany ry Andrea io reny fa matanjaka izy manaiky matanjaka izy fa na teknika tovitovy tsika fotsiny nge ataontsika tsy manana iny eo am'le 70 minutes iny foana Barea zany hitako faiblesse mikasy mihitsy zany hatramin'izay de iny rehefa tonga eo 70 minutes mikasy de ohatran'ny mivalaka de tokony anary ohatra zay ohatran'ny système maître Auguste Roi zao hitako sy maître Franck Radjonary Samba tamin'izany 15 minutes premier mi-temps iny manao toto afy be de raha nareo marqué tsika tamin'ny canne teo mbola nety maître Roux manko ny assistant Nicolas Dupuis tamin'ny canne 2019 de izy misy système maître Roux zany hoe ny coach Dupuis tao tamin'ireny satria le 15 minutes offensif be tamin'ny Guinée Conakry sika iny tamin'ny nanao tamin'ireny Guinée reny tsika tany Égypte napetraka le 15 minutes offensif tafapetraka tsara mihitsy le izy afaty baolina ny capitaine Bella Misset tamin'ireny ohatra de iny no hitako hoe iny zavatra iny zany tokony apetraka satria tsika kely aina tsy hoe kely aina fa tsy de manana an'le vovokaina zany rehefa tonga ny 70 minutes gasy mihitsy tovitovy amin'ny Brésiliana sy ny Argentina de eo mametraka le mila mamono baolina mialoha de faharoa manarakarak'izay ny hoe mafy ve sa tsy mafy le groupe aloha mafy tsisy mory tsisy facile tsisy groupe facile napetraka groupe de la mort misy ary groupe tsika io raha tsy diso de tiako fotsiny zany angatahako amin'ny coach sy ny joueur tsika an-tanindrazana eto Mahamasina eto an-tanindrazana alaina ny 3 points de 1-0 ara am'ireo match reo maka match 3 points isaky match telo zany atao eto Mahamasina de mandresy tsika de maka match nul ray nivelany 10 points qualifié tsika en CAN ny eto zany tonga de hoe io zany proposena ino moa ny coach Dupuis iny satria izy hainy tsara mamolavola sain'ny joueur afaka atao tsara ny hoe mitazona ny adversaire eto Mahamasina hoe resena tsy maintsy atao zay andresena andreo satria tsika
ahoana teny coach tenin'ny rakap zay tao amin'ny visiterany alohan'ny karatsika kanina 2019 contre se Guinée tsika tao Guinée équatoriale tsika tao fotovorona on est chez nous zay eto amitsika mila mandresitsika de zay apetraka foana eto amitsika de mila mandresy fa rehefa tratratsika zay raha tafakatra foana tsika io zany tsisy facile aloha anaty groupe tsika za tsy mametraka ny any hoe favori tsy mametraka ny any hoe outsider fa mitovitovy niveau daholo raha koatra ny kanalo zany de azo atao za mahita hoe azo atao tsara zany anaty groupe tsika ny olona mametraka daholo natao anaty réseaux sociaux mafy kana fa za mahita hoe ny coach Nicolas Dupuis ainy io matoa izy nana mafy be andreo joueur reo ny antso misy ary moa joueur tianao antsona tsy voantso nefa tsara za mahita hoe mety azo atao afaka tsika zany afaka tsika amin'ny kinina amin'ny eo ambony koa izy de akinina amin'ny herin'ny ekipa rehetra hoe mba tsy harahatra ny joueur mba omeny club ny zay manko ny olana atsika teo foana hoe club misy tsy manome joueur de tokony zay zany hoe mivavaka foana antsika mba omeny club izy de mba tsy harahatra reo joueur eo satria ny coach matoa mila andreo de reo mifatany fahavitan'le zavatra fa atsika ty raha hoana manokana zao mety hoe manana joueur tiako hiditra ohatra hoe ianona tokony atao attaquant ianona tokony atao défense nefa ny coach mahafantatra hoe ty mavita système koa mandray système tactique koa de iny anjarany iny matoa izy miantso reo de reo mety de aoka tsy anakihana azy tsika zay fotsiny za zany tsy manakihana mizamiza fotsiny tsy manakihana ny coach zay tonga efa manana système daholo fa ny resaka élimination atsika am'ty hoe mafy ny groupe ihany bon mafy ny groupe tsisy hoe mora aloha fa mirary soa amin'ny Paris aloha zany amin'ny tena marina mangataka fa tena raha koa raha mikanal mamandresika ny canal tarika aho tanjona zany aloha tonga de maina 1-0 aloha tsika premier mi-temps na ohatr'izay de mba trouble kokoa zany sain'ny joueur ny kana amin'iny de eo am'izay izy tsy maintsy hanao an'le fisika be zay Angola hitatsika reny fa nanao Angola milalao baolina portugais somary manao baolina lavalava manao baolina match farany hitako nataony Angola zao azo atao tena azo tsika resena izy mamasa nisy vidéo nijereko zay match any Angola tena azo atao izy tsy haiko mijery match nataony Angola farany reo fa tsy hitako hoe inona nolana reo hoe Angola hoe mbola Angola misy mitema mafy Angola fa za de mahita azo atao tsara Angola kanany hitako hoe mafimafy fa matoa coach mipetraka andreo joueur reo mametraka ny toerany napetraka amin'ny toerany hoe izy ny coach naverina teo atokisana izy mahay mampifondrona ny mikizy izy mahay mampifondrona andreo boakely reo izy aloha izy nanao ny asany aloha tsika tsy anakihana mihitsy aloha fa io ady mbola vao manomboka io hita eo ny atao za mahita fa tafiditra 2 premier tsika aloha zany am'ty qualification CAN 2023 ho an'ny Côte d'Ivoire ty de mahita aloha zany ny imagination ko fotsiny zay sotra eto zany de misaotra atsika rehetra mpanaraka misaotra ny zokibe nanasa misaotra ny joueur mety mandray an'izany sy ny entraîneur hoe sosikevitra ihany za tsy ataoko hoe mpanao analyse matianina fa mbola boakely fa ijava mbola tany 94 nanomboka nyty baolina ka hatramin'izao fa tsy hoe kory tamin'ny Paria 2019 nitiavako foty de isorako be dia be ny tsika rehetra manaraka aoka tsy maintsy misy nkihana aoka eny raisiko nikihana raha misy any amin'ilao de isorako aloha mpanakihana ihany koa isorako ihany koa ny tsy manakihana na fa makafy an'le hevitra teo mety hoe hevitra mandehandeha manidineny ny andraisanareo anazy fa misy raisina zay zany ny afatry farany de mandra-piona manaraka ilay tsika miona misaotra indrindra ankehitriny raha ny baolina kitra de efa foany zany ekipa goavan'izany satria de efa maro reo ekipa goavina no efa lavo ny ekipa madinika ary anisan'izany ny Paria maro no efa lavona ary mbola mino sika fa hoporofony androany fatsiky sendrasendra ny natafita azy tamin'ireny kaniny reny satria de samy nomenina ary tongotra roa avy ilalaovana baolina
fa tsy misy nampiana tongotra ray akory, baolina boribory, ka tsy misy resy tsy miady zany na de mpiasa manakivy ny afatra de manainga antsika malagasy rehetra mpanaraka amin'ny fandarina androany mba hanohana hatramin'ny farany ekipatsika na inona vokatra mety hitranga. Farany de samy manondraty eto amin'ny pejin'ny Gaso Web TV ny vokatra mety ho azontsika androany.